voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ny fiadanany kosa dia anjaka amintsika ety ambonin'ny tany. Amin'izao ora sy fotoana izao dia eno ny vatsim-panahy avy amin'Andriamanitra indray tsika, kanefa mialohan'izany dia tsara raha hivavaka isika. Misaotra ry Andriamanitra rainay eo, misaotra ny amin'ny fotoana izay nomena ho anay, mbola hahafahanay indray mandray ny hafatra avy aminao amin'izao ora sy fotoana izao, ka mangataka aminao Tompo ny tenako izay efa nitendrenao ho kanala ilay ampitany teninao, ampiteneno mba hiteny tahaka ny efa mahay aho, ary izay rehetra andreny teninao ihany koa Andriamanitra, ianao ny hanokatra amin'ny masom-panahinay mba hahafahanay mahatakatra izay tianao ambary, koa mitenena araka ny fombanao, fa mihaino ny mpanomponao. Voninahitra ny eo anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka mandraka ankehitriny. Amen. Ny lohahevitra izay rahantsika mamakafaky eto androany ry rahavavy sy ranadà dia nampitondraina ny lohateny hoe ny antson'Andriamanitra. Miantso antsika ny Tompo hanao ny asany. Mila olona Andriamanitra hanaparitaka ny filazantsara. Mila anasy anao Andriamanitra mba hahafahany fanjakany mandroso ety ambonin'ny tany. Ka mila valitsika ny antson'Andriamanitra. Mety efa mandre ihany ianao any am-ponao any izao mihitsy ny antson'Andriamanitra amiko, fa androany dia ho amafisitsika eto izany. Betsaka ny fampianarana azo raisintsika atao amin'ny Baiboly momba n'izay hoe antso izay, ary akatsika ohatra ihany koa. Ndao ary tsika hijery ny tantaran'ny Isaia no vakintsika atao amin'ny Isaia 9:9-9. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izaho ity aho, irao aho. Amen. Ny etefa tany amin'ny Isaia ny antson'ny Tompo, ka tsy nisalasala izy raha vao nandre izany antso izany, na dia mbola tsy fantany aza hoe inona no anirahana azy, fa hoy izy hoe ity aho, irao aho. Izay no fakatahaka tsara indrindra ho ahy sy ho anao, esorina ny zavatra blokazy mety anotoana izany antson'Andriamanitra izany any am-pontsika tsirairay ihany, fa kosa aoka antsika mba anao ohatra ny Isaia ka hiteny manao hoe ity aho, irao aho. Ny fandraisana ny antson'ny Tompo dia mila fikelezanaina, tena mila sakrifisy izany, fandavana ny maha izao, esorina ilay hoe izao sy ny sitrapoko, fa ny sitrapon'Andriamanitra no atao, satria izy ilay naniraka, izy ilay niantso. Ary mba hahafahantsika mahafantatra hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra dia mila mamaly ilay antso isika. Ohatra misy olona anankiray miantso anao an-tariby, dia mila mandray ilay antso anao ka miteny manao hoe allo, izay vao afaka mahafantatra tian'ilay olona hoe inona no ambarany aminao. Ka toy izay ihany koa tsika amin'ny antson'ny Tompo, mila mamaly aloha tsika, mila manolo tena tsika, manaiky Tompo ny amin'ny antsonao, inona moa ny ilanao ahy, ity aho Tompo, anao tahaka ny nataon'i Isaia. Ny rana Isaia andeha ilaza amin'ireo amin'ny zanak'Israely, marina fa voalaza fa tena hoe firenena mafiadika tokoa izy ireo, kanefany rehefa Jehovah no niaraka taminy dia namita ny iraka izay nampanaovina azy izy. Betsaka ny zavatra mety aniran'Andriamanitra anao ataonao, ka mety mieritreritra andohanao any ianao, vitako vety sa tsy vitako vety, ka androany indrindra no isaintsainantsika an'izany, aka ohatra isika izay olona efa voalaza anatin'ny Baiboly nanaiky ny antson'Andriamanitra. Halleluja. Nanaiky ny antson'Andriamanitra Isaia ka niteny manao hoe ity aho, irao aho. Androany ry rahavavy sy ranadà dia anjaranao indray ny teny izay amin'izay antson'ny Tompo any amintsika niany. Ato anatin'ny Baiboly ihany koa dia akatsika lesona ny amin'ny nataon'ny Matteo dia voalaza fa anisan'ireo mpamory hetra, kanefa rehefa natsoiny Jesosy izy ndovaka itsika mihitsy ny tena ato amin'ny Luka 9 dia zafady Luka 9 vakio Baibolinao Luka 9 dia ny 7:20. Vakina ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany
dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory-hevitra atao hoe Levy nipetraka teo ampamory-ketra dia hoy izy taminy manaraha ahy ary nafoy ny zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy. Amen. Levy moa zany no Matio ihany. Tao anatin'ny fotoana izay nanantsoa ny Tompo azy dia tsy nangatakandro izy, tsy nieritreritra izy hoe ahoana ny ataoko ny andao ny asako, ahoana ny vady aman-janako, iza ny amana ny vady aman-janako, iza no andony hofa-tranonay, iza ny andony hofanjironay, dia ahoana ozy manodidina ty asa tsara karama ty ny andeha ilozany, manahoana no fandihan'izay asa zay ampanaovina ihany koa. Fa rehefa niantso azy Jesosy ka niteny manao hoe manaraha ahy, dia tsy nisalasala izy fa tonga dia nandeha avy hatrany. Ka izay indrindra no fihetsika tsara fakatahaka ho amiko sy aminao izay mbola misalasala amin'ny antson'ny Tompo, amin'izay zavatra mpanaoviny Tompo antsikany. Rehefa tena azonao antoka any am-ponao any fa misy antson'ny Tompo aminao, misy zavatra mpanaoviny Tompo, aza misalasala, aza mangatakandro, aza manaiky ilay feoana faharoa izay miteny manao hoe ianao nga ahoana, ity efa fantatra ty izao ny asanao etoka dia andao ianao an'izany indray ianao, fantatrao ny zavatra mianjy ianao any, aza mihaino ny feo intsony. Fa rehefa ny Tompo no miteny hoe manaraha ahy, ataovy izao, dia ekeo fotsiny aloha, ataovy ilay dingana izay ampanaovina anao dia ny manaraka ny Tompo. Fa ny Tompo indray no mandrindra ny manaraka. Rehefa tena azonao antoka hoy aho, rehefa tena resy lahatra ny am-ponao any ianao fa tena antson'ny Tompo no anaovanao izany asa izany, tsy fantatro, mety antory ny filazantsara ohatra hoe ilan'ny Tompo anao hoe anao ny asanao amin'izao fotoana sy fotoana izao, fa anao ny asany, na koa hoe tsy haiko, ianao mahalala izay antson'ny Tompo any am-ponao any. Androany isika dia andesy lahatra anao ny Tompo hoe maneke fotsiny. Eto zany hoe tsy mbola hijeritsika ny androany hoe ahoana ny ahafantarana hoe inona ny antson'ny Tompo aminao, fa izay indray mbola lesona manaraka fa hoe ny fanekenana izay antso izay no hoe rahantsika mandinika eto androany. Satria indraindray efa tsapantsika ny anatintsika any izao ilay antso, fa mbola misy fisalasalana any am-pony tsirairay. Ahoana ary mametraka fanontaniana isika, dia ahoana ny toyany, dia sao dia izao, sao dia izao. Ka androany zany izay mihitsy no esorina eto ilay sao dia izao. Ka aka ohatra isika ny olona izay voalaza eto anatin'ny Baiboly nanaiky ny antson'ny Tompo. Voalazantsika teo Isaia nanaiky izy, ary Matio ihany koa dia tsy nisalasala fa resy lahatra avy hatrany izy aleoko manaraka an'i Jesosy. Amen. Resy lahatra izy ka nanaraka ny Tompo. Tsy mora, mila fandavan-tena, mila esorina ilay izao sy ny sitrapoko, fa ny sitrapon'Andriamanitra izay no tanterahana. Toy izany ihany koa i Maria renin'i Jesosy. Ndao vakintsika indray ny Baiboly ato amin'ny zafady ny Baiboly ato amin'ny Lioka ihany tsika izao. Lioka toko voalohany dia ny 9:30. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoe Maria, ity ny ankizy vavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao, dia nandao azy ilay anjely. Amen. Ity ny ankizy vavin'ny Tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Namangy ny Maria tany Nazareta ny anjely ka nilaza taminy fa izy no nahita fitia ka hitondra voka ilay mpamonjy. Vehivavy Virjina i Maria ary fofombadiny ny lehilahy atao hoe Josefa. Toy ny fofombady rehetra, toy ny fiancé rehetra, mety fomba nanomanomana mariaziny izy, mety fomba nieritreritra izy amin'ny andro anaovana mariazy dia ohatrohatr'izao ny paoziko, ary amin'ny vola tantely dia ohatran'izao tena efa mety fomba niprograme an'izay izy, kanefa namangy azy ny anjely nanovana izay programan'izay. Ka dia teo indrindra no nanaiky izy, tsy nisalasala izy fa tonga dia nanaiky avy hatrany ka niteny manao hoe ity aoko tanteraka amiko araka ny teninao. Tsy nieritreritra Maria dia ahoana zany, za ve dia ho bevoka,
anatin'ny 7 volana ve za dia ibontsiny foana ny kiboko marary nke zany niteraka zany na koa hoe midéformé amin'izany ny vatako na hoe inona ahoana ny fomba ilazako amin'ny Josepha hoe bevoka dia mifanahy masina hono na bevoka sy nametraka fantaniana be bebe izy tahaka ny ataoko izao sy ianao rehefa misy zavatra mpanaoviny tompo fa nanaika vetrany izy teo amin'ny Jiosy dia tena hoe zava-doza zany vehivavy bevoka tsy manambady izany mety afara amin'ny fitoram-bato mihitsy aza orakorain'ny fiarahamonina kanefa tsy nieritreritra an'izany Maria tsy nandany fotoana mbola nieritreritra an'izany izy raha vao niteny ny anjely hoe ianao no voafidy hitondra voka ilay Mesia na koa ilay mpamonjy dia nanaika izy nanaika avy hatrany izy ka niteny manao hoe ity aho nandray niantso izy fa tsy nisalasala ka izay indrindra no entina mandresy lahatra ho aisoanao raha vavy ranada aokatsika tsy ho lany andro amakafaka ny mety hotoyny anahoana dia ahoana fa izany ingena atao hoe finoany mandeha araka ny finoana fotsiny aloha rehefa tena azonao antoka hoy afa hoe an'Andriamanitra ilay antso ilay asa ataonao aza misalasala alay anatra toy ny nataon'ny Maria tsy nieritreritra Maria hoe te ahoana hoy ny tovavy mitovy aminahy za ve zany dia tsy hotondrin'olomolotra fiarahamonina hoe iny dia tena tsy dia jerefa bevoka hono nefa mbola tsy vita mariazy fa fantatry ny sahady hoe efa ain'Andriamanitra no mandamina zany rehetrarehetra zany ain'Andriamanitra hoe ahoana ny fomba andraisany Josefa nivoaka ny Maria ahoana ny tongavany zaza teo ambonin'ny tany na dia mbola virgine azy izy matoky an'Andriamanitra izy satria fantany ilay niantso azy ka amiko sy aminao indray ny fantaniana androany fantatrao ve ilay niantso anao fa mahery ny Andriamanitra ka ataovy azo antoka any am-ponao any ataovy azo antoka amin'ny tenanao ray manontolo ka ty fantatrao fa tena hoe antson'Andriamanitra ilay ataonao ka na dia inona fahasarotana manaraka an'izany rehefa azotsika antoka fa antson'Andriamanitra dia tsy isy fisalasalana mihitsy any am-ponao any fa hoe ain'Andriamanitra foana no manafaka anao amin'ny fahasarotana io ain'Andriamanitra foana no mampiova ny ranomaso ho lasa fifaliana mila sakrifisy ny famalina ny antson'Andriamanitra mila mandany tenatsika isika tsy hoe possible mihitsy fanaovana ny asan'Andriamanitra mipetraka amin'ilay toerana mahafinaritra anao foana ianao sady manao ny asan'Andriamanitra tsy miaraka izany hoe mijanona amin'ilay mahizao ihany asa dia anao ny asan'Andriamanitra fa na ny asan'Andriamanitra na ny sitrapoko fa raha anao ny asan'Andriamanitra ny tena irinao dia tsy maintsy mandany tenanao ianao tsy maintsy miala amin'ilay zone de confort-nao ianao vo afaka manao ny asan'Andriamanitra imagineo hoe Andriamanitra miantso anao hitory teny any amin'ireny toerana izay tena hoe mbola misy dahalo ireny dia tsisy tomobila fa sarety ny andehanana dia hiteny ve anao Andriamanitra tsy any ka fa leo amin'ilay toerana misy bus ireny ihany na leo amin'ilay fiangonana misy air conditionnel ireny ihany ilay mangatsiatsika ireny fa rehefa miantso ny tompo dia mahalike fotsiny aloha fa ain'Andriamanitra ny mandamina ny rehetra manaraka an'izay indray averiko indray hoe tsy mora ny manaradia ny tompo fa kosa miezaka hatrany itsika misy ihany koa ireo izay voalaza fa tsy mba nanaiky ny antso ny tompo na koa hoe nisalasala misy tantara izay voalaza ao anatin'ny baiboly any anatin'ny Luka 18:18 any ilay lehilahy mpanan-karena rehefa nanantona an' Jesosy izy ka nanontany nanao hoe ahoana no ataoko mba azahoako ny fiainana mandrakizay ary Jesosy dia tia azy ka niteny taminy manao hoe fantatrao ve ny biby rehetra ary raha lehilahy dia namaly eny fantatro ary efa nitandremako hatramin'ny afony mbola kely raha nijery azy Jesosy dia nafantatra fa mbola misy zavatra tsy ampy ka hoy Jesosy mantsy azy hoe amidio ny fanananao rehetra ka manarahy
teo no nisy ny blokazy, teo no nisy ny fisalasalana. Ny antson'Andriamanitra efa nandeha manarahay. Jesosy Kristy tompo mihitsy no niteny taminy manarahay. Fa izy kosa mbola nisalasala satria tsy foiny ny arenany. Noho izay fandavana ny antson'i Kristy izay dia mety zavatra betsaka no nafoiny. Mety ny hoe ny hoaviny ray manontolo mihitsy no nafoiny satria tsy foiny ny arenany, tsy foiny ny zavatra ny tany, tsy foiny ny zavatra mbola hoe nanamarika amin'ny fiainany dia ny arenany zany. Ka betsaka ny te hanara-dian'ny tompo, betsaka ny te hamaly ny antso, fa mbola ao le fisalasalana, ao le tsy mbola fahafoizana ny zavatra mety maneriteny zany, ohatra ny eo amin'ny ankonana. Mety no fitiavana koa nge indraindray ohatra ny ray aman-dreninao manjaranao hoe aza mandeha any ianao fa maty any ianao, toerana be dahalo be ony any, be malaso be ony any. Ny fitiavana ray aman-dreninao no manakana anao tsy andeha any. Kanefa raha tena azonao antoka fa ny tompo naniraka anao andeha hitory ny teny amin'izany toerana izany, aza misalasala. Ao ihany koa le matahotra ny vavan'ny olona, manjary tsy tiany namako tsony raha lasa manao an'izany. Kanefany raha hoy ny tompo manao hoe izay mandahy dia ho lavika ihany koa. Ka ny fandavantsika ny antson'Andriamanitra dia mety hitera-doza ho an'ny tenantsika sy ho an'ny hafa ihany koa. Fa raha ny rehetra no mandany ny antson'ny tompo dia iza zany no hanao ny asa, dia hitombo ihany ny fanahy very, hitombo ihany ny fanahy izay mazakazaka makany amin'ny elo isan'andro, izay mampalahelo an'Andriamanitra. Tsy misy zavatra mahafaly an'Andriamanitra ny an-danitra raha tsy fanahy anankiray mibebaka. Voalaza ny teny soatra masina raha misy fanahy iray mibebaka, fifaliana be ny any an-danitra any. Ka raha izao raha tsy hitory ary izaho sy ianao fa le matahotra na le tsy te hiala amin'le toerana mahafinaritra antsika, dia iza no hitory amin'ny jentilisa, iza no hampafantatra ny tenin'ny soratra masina ho an'izy ireo. Raha nanao ohatran'izany ihany koa ireo apôstôly teo aloha, ry Marika sy ry Lioka sy ry rehetrarehetra nandatsy hanoratra ny teny, dia inona no niainantsika sy ianao? Tsy mba nahalala ny tenin'Andriamanitra isika. Ary tsy nanaiky nitory ihany koa i Paoly nanambara ny tenin'Andriamanitra, dia tsy mba nahalala isika. Ka noho izany amiko sy aminao indray no miatefa ny antson'Andriamanitra, mandehana eran'izao tontolo izao, torio ny filazantsara. Izay ny antso, izay ny antso tonga amiko sy aminao ankehitriny. Ka mila mandray ilay antso isika dia manatanteraka izay voalaza. Aza misalasala, aza mandany fotoana mbola mieritreritra dia ahoanany amin'izao dia ahoanany amin'izao. Kanefa kosa averopy ihany ataovy azo antoka, tena hoe fantatrao any anatinao any fa antson'Andriamanitra le izy. Satria mety zavatra hafa no anantson'Andriamanitra anao ka zavatra hafa no ataonao, dia na dia asa fanompoana azy le izy dia tsy mandeha ihany satria tsy hany no anantson'Andriamanitra anao. Raha antson'Andriamanitra anao comptable ianao kanefa ny tianao hoe anao pastera, tsy ny olona rehetra koa no voantso anao pastera, tsy ny olona rehetra no voantso anao evangelista, tsy ny olona rehetra no voantso apôtra. Fa anjarantsika tsirairay indray no mahafantatra hoe inona marina no antso nanantson'Andriamanitra antsika ary manatanteraka izany mba hahafahan'ny fanjakan'Andriamanitra mandroso, fa tsy maintsy toriana ny teny alohan'ny hitongavan'i Jesosy Kristy tompo. Izaho sy ianao ilay Jaona izay manomana ny fiavian'i Jesosy. Efa tonga teto Jesosy ary mbola ho avy indray izy. Ka hoy Jaona hoe izaho ilay feo miantsoantso any an'hevitra amboary ny lalan'ny tompo. Izaho sy ianao izay ilay Jaona ilay miantsoantso any an'hevitra manao hoe miomana ianareo, mibebay ianareo fa ho avy Jesosy Kristy tompo. Koa asandrato ny feo rahavavy, asandrato ny feo ranadahy, ndao hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Amiko sy aminao no metefa ny antso androany, torio ny tenin'Andriamanitra mba hampibebaka ireo fanahy maro izay mazakazaka makany amin'ny elo isan'andro. Halleloia. Matetika dia raha miaino ilay tantara moa zany ilazana azy satria
Petera raha tao anatin'ilay sambo dia nahitany Jesosy nandeha teny ambony rano ka hoy izy manao hoe Tompo raha ianao io dia atsoy ho any aminao dia hoy Jesosy avia. Efa nandeha zany ilay antso dia nandeha Petera. Matetika tsika rehefa mihaino an'iny dia Petera tsy ampy finoana dia nirotsaka tany anaty rano kanefa zao Petera nanao ny zavatra izay mbola tsy nataon'ny olona satria nanaiky ny antso izy. Nandeha tambony rano izy ka raha olombelona tambony tany mbola tsisy navitany Petera hoe nandeha tambony rano satria nanaiky ny antso izy. Izay ny afara tany aloha mbola tsy antsika amin'izao fa zao niainga fotsiny aloha izy ka navita fahagagana izay mbola tsy nataon'ny olona mihitsy. Nandeha tambony rano Petera. Zavatra hoe tsy possible zany amin'ny maha-olombelona kanefa nanaiky ny antson'i Jesosy izay niteny manao hoe avia izy ka niala tanatin'ilay sambo izay misy azy dia nandeha tambony rano. Maneke fotsiny rehefa atsoin'i Jesosy ianao avia, ataovy ny asako, manarahay. Halleluja. Akoantsika tsy ametraka fantaniana be any am-pontsika any dia ahoanany amin'izao, dia ahoanany amin'izao, dia ahoanany amin'izao. Fa hoy ny Tompo hoe jereo ny voromanidina. Tsara ny Tompo hoe miteny amiko sy aminao Andriamanitra androany. Raiso ny telefônina fa lio ny antso. Allô, manaiky a Tompo, ity aho, irao aho. Amen. Latsika iaraka ivavaka. Misaotra ry Andriamanitra raina io. Misaotra ny amin'ny teninao. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny antsonao izay miantsoantso anay. Anao ny asanao. Jesosy eo, ity aho, irao aho, raisiko ny antsonao. Dia feo aho. Anambara ny teninao. Itory ny filazantsara amin'ireo izay rehetra mangetaheta ty andre izany. Tompo, tanteraka amiko ny izay nanoratanao ahy. Ity aho Jehovah, irao aho, voninao anao ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Halleluja. Amen.